manzava maurisika yariva vakatanitana iunulakana waiting apita itundanitsika maganya kivi sakyaresanao fatohuriava manana aminha anarany Jesosy andao ifanaky ifandray tanana aminha anarany Jesosy andao ifanaky ifandray tanana yarahiva vakisika tsy mivadika andamanite yarahiva vakisika mandra isukatilanyta fa tsy maintsy utafita rezany any ambanitany fa angonanisika antony ampanay amin'ny rano fa angonanisika antony ampanay amin'ny rano Pinau you lanza miakatra nanyarukin fafatisanaza tiasakana fangagana ni aizin pito numa pilas fefamana kaki fazavana ni aizin pito numa pilas fefamana kaki fazavana fiadana topany aminao tonga soa fanatrehan'ny tompo ianao tonga soa ianao amin'ny toerana tena sarobidy indrindra amin'izao fotoana izao makasitraka an'Andriamanitra ihany koa fa amin'izao fotoana izao fa mbola velonay na mbola afaka hitapana amintsika indray anatin'izao fotoam-bavaka izao
dia makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra vady ihany koa namena fivelarana amin'ny safanompoana makasitraka indrindra tompoko amin'izao fotoana izao dia tsy irena eto fa mahita olona ianao miaraka aminay eto dia raha vavoleny fa ny miarabanao tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary miarabantsika rehetra ihany koa dia anomboka amin'ny fotoanantsika amin'izao fotoana izao araka ny teneniko teo hoe tsy irena eto fa manana rahavavy miaraka mitondrana amin'izao fotoana babaka izao dia manasanao aritra hatramin'ny fara fa misy tena zava-baovao man'Andriamanitra anasy anao eto androany za koa anisan'izany hoe mandray izy koa anisany mandray ao anatin'izany ary ihany kokoa ety am-boalohany dia manasa antsika rehetra mba hoe hiparitazy amin'izao fotoana izao hiparitazy an'izao live izao mba anjara nasy anao mba ho fitoriana filazantsara mba ho famonjena fanahin'olona satria misy anoany mba tea enao izao fahasoavana izao mba tea izao fahasoavana izao fa tsy mahazo fa miandry anao fotsiny hoe hiparitazy dia misy fiovaran'ny fiainany dia manasanao tokoa hiparitazy amin'ny live-tsika dia lety am-boalohany dia manasanao mpiavana be ihany koa tokoa mba tena hoe aharitra hatramin'ny farany anatin'izao fotoana izao miaraka ny hira zay venesitsika teo moa zany dia tena hoe hiaraka himbobavaketytsika hiaraka anandra-peo eto ihany kokoa isy zava-baovao tena hoe homanin'Andriamanitra manasy anao mba tena hoe hiasa amin'ny fiainanao fa nohaza rehetrarehetra zany dia hivavaka alohantsika hanomboka amin'ny fotoana satria ny fotoana dia mila apetraka eo anatrehan'Andriamanitra mila hisaorana an'Andriamanitra ihany kokoa mila angatantsika famelana mila ihany kokoa tena hoe matsotsika mihitsy ny herin'Andriamanitra hiasa mahagaga aminantsy aminao eto amin'ny tianyity dia araka anaratra mivavakintsika tsika tompoko hisaotra an'Andriamanitra dia angataka fanatrehany feno hifona aminazy ary ihany kokoa tena hoe angataka fifatohana malalaka aminazy tena hoe atonga foko sy mifonao ho babon'i Jesosy Kristy mba tena hoe tsy zavatra nyelodelanasy anao eto androany fa tena hoe Andriamanitra ny asa dia andao antsika hivavaka tompoko amin'izao fotoana izao raha io amin'ny anarana ianao Jesosy ary misaotra sy midera sy mamay voninahitra ny anaranao makasitraka ny amin'ny fotoana mamy sarobidy toy izao tompo izay hitondranao anay eto indray noentinao eto indray zay tompo eto amin'ny fanatrehanao androany dia isaoranay anao za misaotra ny amin'ny fitondranao ny fiainanay tamin'ny tontolo andro misaotra ny amin'ny hery sy ny tanaka izay omenao fahasalamana tompo isaoranay anao zany mangataka aminao zay mba tena natrika fenao aminay eto ianao amin'ny tian'ity tompo oka mifanahinao masina tena hiasa malalaka aminay eto androany feno zay eto androany vandio zay tsy raha avy eto androany fa tena mangetahitanao zay milanao zay tompo milanao zay manatena ny fisinao eto amin'ity tontolo avy ity amin'ity fotoana izao milanao zay ny amin'ity fotoam-bavaka ity mba tena hoe amenanay eto androany eny mety misy zavatra nataonay hoe tsy araka sitraponao mety hoe napalahelo anao tsy nakasitrahanao na maha-olobelanay tompo dia tena lafo zay ndraindray anatin'ny fieritreretana maloto ao anatin'ny mety hoe toe-po maloto ka hifonana aminao zany angatana famelana tanteraka aminao sy fanadiovana amin'ny rahanao Jesosy Kristy satria fantatray fa ilay rahanao dia marina sy mahery indrindra afaka manadio anay ka diovy zay sasao zay eto androany te hitazavoninahitra ao isan'andro hatramin'ny fiainanay zay asa fiainanay Jehovah-Andriamanitra toka ilay rahanao tena nadio anala zay mety hoe efitra mampisaraka anamba sy aminao Jesosy aesolo zany aminay tsy raray azo eto aesolo ny efitra amin'izao fotoana izao oka ny fanatrehanao tena hiasa aminay eto sy ny fahasoavanao ampijorana eto dia makasitraka anao ny amin'ny famindrapo misaotra ny amin'ny famelan-keloka sy ny fanatrehana zay efa miasa eto androany koka ilay fanatrehanao tena hoe anafaka zay rehetra mila isorona aminay Jehovah-Andriamanitra ohatra misy mila sitrano eto zay sitrano raha mila misy hoe vangina dia vandio eto androany raha mila misy ambolena ny fiainanay dia amboleo Jehovah-Andriamanitra oka ianao tena anao ny asanao tsara indrindra ny fiainanay menay anao sehatra eto androany menay anao sehatra mifonay ataovy babonao fonay Jesosy Kristy ataovy babonao sainay Jesosy Kristy tsy ho voaendien'ny zavatra zay tsy voaendien'ny zavatra mety hoe toe zavatra mihitsy na hoe zavatra mety hoe sehatra atrehanay fa tena ataovy mana fifatohana zay eto androany ataovy misy fitsanganana vaovao indray amin'ny fiainanay tsiraray aby araka ny teninao tompo izay omenao ato ampanomponao tamin'ity volan-ty vola fitsanganana dia oka tena hoe misy fitsanganana vaovao anay tsiraray aby amin'ity fotoam-bavaka ny ity mba voninahitra ny anaranao zay ihany makasitraka anao zay raha eo dia rainay anao fa tsara ny fiainanay ianao alleluia amen alleluia dia hanomboka ny fotoana tsika androany amin'izao fotoana izao hoe
tena fotoana hafakely no manotompo anasoanao isy fanasitranana ao anasy anao eto androany ary isy ao kokoa finoana mahagaga omen'andriamanitra mamboleny aminasy aminao eto androany fa hiaraka anaraka zao hira zao alohatsika alohany hifampizarana azy soa avy amin'andriamanitra eto ao aminasy ao aminao dia mianofinaritra tomboka amin'izao fotoana zao. Manasitrana izy manafaka izy zany andriamantsika zany le Jesositsika manasitrana anasy anao manafaka anasy anao dia mbola hitohy hatrany ny fifalianao amin'izao fotoana zao ny amin'ny fampaherezana ny amin'ny fampaherezana antsika eto dia momba an'ilay vehivavy izay narary 20 taona izay nitsidrary. Ohatrany ahoana ve zany hoe olona marary tsidrary 20 taona zany mety ilaza angambany ianao hoe inona zao nidiran'ny zava-manjoana amin'izany
tsy fantako eto aloha hoe inona zavatra hoe misy amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao tsisy mahalala zany fa Andriamanitra lery ihany no mahafantatra izay zavatra manjoa antsika tsiraray avy. Mety teny ianao hoe tsisy mahakasika anazy no an'ny vehivavy narary 20 taona zany fa izy ve narary 20 taona dia inona ny idirako amin'izany? Oui, misy idirako ary sy idiranao satria tsarovy a fa io vehivavy io dia efa narary nandritra ny 20 taona, nandeha rà nandritra ny 20 taona. Ohatrany ahoana hoe zany hoe amintsika vehivavy mino fa mety betsaka maro tsika vehivavy eto a no mahafantatra zany hoe rehefa hoe mandeha rà zany. Mino koa fa eto misy efa lehilahy efa manambady a mahafantatra tsara hoe momba ny vadiny a momba zany hoe resaka hoe fadimbolana izany. Dia ity vehivavy ity nefa 20 taona nenitsika vehivavy nefa nendray misy hoe misy hoe na 3 jours 4 jours eo. Ohatrany ahoana ny etantsika ao anatin'izany. Ty vehivavy ity ravavy Aurélia dia tena hoe nandritra 20 taona izy tao anatin'izany hoe nandeha rà zany. Nefa izy tena hoe nanana etaeta tao anatin'izany hoe rehefa mahakasika ny lamazany Jesosy zany izy dia ho sitrana satria nahare ny lazan'izany Jesosy zany. Tena hoe efa nandany vola izy nitetika anao fanafody raha vakitsika amin'izay ten'Andriamanitra io any amin'ny Marka 5:21 misy ny tantaran'io vehivavy io. Tena efa tena narary nandany vola tany amin'ny mpanao fanafody. Mino fa mety afahan'ny mpanao fanafody reny manko tena hoe atao fakana vola fotsiny ianao eo afantan'izao ianao fa tsy ho sitra zany mihitsy fa atao fakana vola fotsiny. Mino fa tena mety efa amina milimiara tany angamba ny lanin'ny mpanao fanafody efa 20 taona be zao. Mino koa fa mety tsy ambaka zany koa ny dokotera satria mety makany mpanao fanafody izy androany dia sady miaraka makany amin'ny dokotera kokoa afaka kelikely eo dia mety hoe mandeha any amin'ny zavatra hafa ihany koa izy manao consultation ihany koa tsy fantatsika zany satria nandritra 20 taona. Ohatrany ahoana zany hoe 20 taona ianao marary mitsidra andro aman'alina ao anatin'ilay volana nefa misy 10 andro dia ampitomboy 20 anie zany 10 andro zany eo anatin'ilay vola dia ohatrany ahoana zany ampitomboy 20 taona. Fa nahare izy no momba an' Jesosy, nahare izy milaza zany Jesosy zany manasitrana anie zany Jesosy zany, manafaka anie zany Jesosy zany. Dia tena hoe nataony izay fomba rehetra hoe azahoana fanasitranana tamin'i Jesosy. Mihitsy fa io vehivavy io ravavy Aurélia dia tena hoe mety tsy afaka nitsangany fa mety tena hoe nandady mihitsy izy nankanisany teo akaiky Jesosy. Tadio tsara le amintsika zao ry havana malala izay manatrika izao hoe tamin'izany nandoan'izany Jesosy zany tany amin'izany toerana anisan'ny vehivavy io tsy hoe olona ray tsy hoe olona roa tsy hoe olona telo nanaraka an'izany Jesosy zany fa eritreretintsy hoe mpianatra Jesosy fotsiny efa 20 isany. Ny vahoaka nanaraka anazy afakoatran'izay efa nisy 5,000 lehilahy fotsiny izay nisaina zay. Ny vehivavy ambakan'izany, ny ankizy ao anatin'izany. Ohatrany ahoana zany ny vahoaka mifanety tao anatin'izany toerana izany nefa ny ohatrany ahoana koa ito vehivavy izay narary tamin'ny 20 taona io. Ohatrany ahoana ny etany amin'izany zany izay no tiako ambara hoe ohatrany ahoana ny etany nefa izy tena nanana etaetany amomba an'i Jesosy na ny lamba fotsiny anarany ho voakasika. Izy tsy tao anatin'izany hoe tsy tao mena fa tsy tao anatin'izay zany hoe soarana hoe lamba Jesosy ray manontolo betray fa nanambony kely ohatrany tena ozy izy ho voakasika dia ho mino izy fa ho sitrana. Inona no tiako ambara ao anatin'izany? Ny tiako ambara dia hoe izao, inona zany zavatra mety hoe mamatotra anao amin'ny fiainanao? Misy efa namatotra anao hoe io zavatra io nandritra 20 taona. Misy efa nangeja anao hoe zavatra nazo anao nandritra 20 taona. Efa narary nandritra 20 taona ve ianao? Efa nandritra 20 taona ve
ianao manana an'io ady atianao io efa mandritry 20 taona ve ianao miatrika an'io olana araboly io olana ratokantrano olana amin'ny zanaka mandritry 20 taona ve fa niaretanao azany ohatra n'ity vehivavy mitsitra ity mila mametraka fanontaniana zasy ianao androany mila mipetraka zasy ianao amin'asy ianao fanontaniana hoe fitoana ny atriako a sy miatrehanao ny zavatra misy amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao ambaka ny vehivavy 20 taona io ve zavatra misy amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao fotoana zao mila tsika tena hoe manao ny effortsika ohatra nyty vehivavy zay mitsitra ty mino fa i vehivavy io taminao tsy afaka nandeha io mety tena fa tena hoe tsisy espoiratsony tao anatiny mety efa tena hoe tsisy hevitsony tao anatiny fa nanao zay tena faraheriny izy nitsangany nakeo amin'izy Jesosy tamin'ny kasika rambondambana zasy ianao eto androany tsy ambaka an'izany inona zavatra mety hoe sedra lanovako sy lanovanao amin'izao fotoana izao inona zavatra hoe mety atrehako sy atrehanao amin'izao fotoana izao mety mampikaikaiky anasy aminao vidim-piainana ve resaka hoe arabola asa ve tsy misy ain'Andriamanitra atao manafaka anasy ianao anatin'izany hain' Jesosy atao manasitrana anasy ianao anatin'izany zasy ianao zanak'Andriamanitra fa nosafidian'Andriamanitra manokana matoa zasy ianao eto androany maheanao zao teny zao dia nosafidian'Andriamanitra manokana zasy ianao tadia tsara fa zasy ianao efa safidiny Jesosy efa safidiny no vidiny lafo tamin'ny rany fa ity vehivavy ity tsy voafaritra moa tetry kristiana ve sa tsy kristiana mino a Jesosy ve izy mpanompo ve sa tsy mpanompo fa mino aho fa olanare laza Jesosy fotsiny izy misy azany Jesosy zany no mpanasitrana misy azany Jesosy zany no manafaka misy azany Jesosy zany hoe manana hely tena hoe mandany fotsiny dia sitrana ny mara ka andeha za mba izahany zany andeha za mba anatona an'izany andeha za mba tena hoe anao efort anatona an'izany ho zasy ianao koa ao anatin'izany mila zasy ianao mitsangana satria amin'ny volany dia hoe volany fitsanganana tamin'ny volana lasa teo iny dia fifatohana tena mino ila vavoreny fahalohany nanantonan'io marary io a Jesosy dia tena hoe mety efa nare izy dia tena hoe nipetraka nifantoka dia ohatr'izay koa zasy ianao tamin'ny volana teo iny fa efa tena hoe nifantoka nipetraka zasy ianao nifantoka hoe inona ny tokony atao ahoana ny tokony atao dia ohatr'izay koa io vehivavy narary io nifantoka izy mety mipetraka izy aloha tena hoe nakatoerana mihitsy mety tsy haiko zay fomba natao fa misy fifatohana na hoe ahoana za tena concentré ahoana nakasiako any lamban'ity Jesosy ity amin'ny reto vahoaka be tabe reto ahoana ny fomba ho atao andady isitrika ohatry ny zazakely ve za hitsangana ve za ko anao ohatry ny tantara ve za ko amin'ny ohatry hoe zazakely ampianarina mandeha zany ohatry zany hoe mbola ohatra hoe tsy mahatena fa mbola ray mety hoe mianjera tampoka ohatry izany dia tena mety hoe naka concentration ny tena hifantoka mihitsy ny vehivavy io hoe ahoana zany ny fomba hikasiako an'izany hoe lamban'i Jesosy hoe tena hoe ny lamban-dragany kasiako fa satria fantako fa tsy akasika ny ary ambony fantako fa tsy ahabedana azy sakambona anazy ohatr'izao fantako fa tsy hoe afaka ny hoe tena hoe anatona anazy eo alohany fa tsy maintsy hoe zay ty amin'ny sisisisiny aty dia ataoko fotsiny zay akasiako ny lamany dia ohatr'izay koa zasy ianao andaontsika tena hoe anao tena hoe anao tena hoe asa zany amin'ny finoana zay ananako sy anananao satria ty vehivavy ty hoe nanana finoana hoe makasika rama Jesosy dia hositrana dia narahany asa zany tena hoe mitsangana izy amin'ity volany ty tena nosafidian'Andriamanitra manokana zasy ianao ato anatin'ity iraka ity mahazo miteny isam-bolana tsy ananan'izao tontolo zao za miteny zany fa zasy ianao safidiny manokana zasy ianao tena hoe ampianarin'Andriamanitra ny fomban'Andriamanitra hoe
amin'ity volan'ity zanaka zao mila ataonao e, amin'ity volan'ity zanaka zao mila ataonao mba hatonga na tsy anao atateraka ny amin'ny faminaniana azy amin'ity taon'ity hoe taona ny fahavokarana dia ampianarin'Andriamanitra isam-bola antsika asianao hoe zao ndray zao ndray paletapy mihitsy tena tombotsoana asianao zany dia androany za asianao mahainao zao ten'Andriamanitra ao momba ity vehivavy tsidraty iny ka na inona hoe zavatra mety hoe misy amin'ny fiainana sy amin'ny fiainanao a vola fitsanganana ity dia mila zasianao tena hoe manao zay fomba ahafahako sy ahafahanao mikasika ny lamban'i Jesosy efa mifantoka ianao a efa vita vola fivatoana teo a dia mino a fa manana ely amin'izay a zasianao ahafahantsika asianao a hoe ahoana ny fomba tafidirako amin'ilay kanana zay efa nomanin'Andriamanitra anao le fanasitranana fanafahana fahasoavana zay efa nomanin'Andriamanitra zany le kanana omanin'Andriamanitra ho anasy anao tahaka an'ity vehivavy ity a dia fanasitranana fampitsarana ny raha zay nandeha taminazy a ny kanana zay nomanin'Andriamanitra ho anazy dia tena hoe nifantoka izy a ny fomba nazahoany an'izany a zay hoe kanana nofa nomanin'Andriamanitra anazy dia safianao koa tahaka izany a amin'ity vola ity dia vola fitsanganana dia mila mitsangana zasianao a mba ahafahako sy afahanao a tena hoe makany an'ilay kanana zay efa omanin'Andriamanitra ho anasy anao le tany tonga adronosy tantely ho anasy anao na inona zavatra hoe misy amin'ny fiainanao a tsy ohatra an'ilay vehivavy mitsidrano nandritroko be folo taona io zany tsy hambaka zany a zasy anao Andriamanitra fa nanao fanekena tamin'asy aminao a fa omba nasy anao izy io vehivavy io marina nandeha ka hoe nikasika lamban'i Jesosy dia tena hoe tsy nandeha tamin'izao izy fa nisy finoana tao anaty saina hoe tena hositrana nangana hoe kasika lamban'i Jesosy io a tena hositrana satria efa nareny lazany a dia ohatra zany koa zasy anao hoe dia voambaka zany inona ny tenin'Andriamanitra tsy efa fantatsika sy anao anatin'ny baiboly raha hoe zasy anao tena kristianina inona ny tenina zay n'Andriamanitra tamin'asy aminao fifanekena zay nataony aza matahotra aza manahy dia hoambaka zany hoe zasy anao ambaka ny vehivavy mitsidrano io hoe zasy anao satria zasy anao zanak'Andriamanitra Andriamanitra efa manao tena hoe efa miantoka efa tena hoe manao assurance amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao hoe indrozy izy a efa vita tomboka vatsa eo am-pelantanako ny fiainanao ny mandanao zay rehetra fombanao ohatrina moa zany fielantanan'Andriamanitra hoe tena hoe vita tomboka vatsa ohatrina ohatra hoe tomboka vatsa tena hoe petaka tena miraikitra ianao nga mamety fa mahita olona hoe misy tomboka vatsa ena amin'ny sandrena na aty amin'ny an'le resaka hoe tatouage re tatouage zay tena hoe fa miraikitra amin'ny hoditra mihitsy dia ohatra zay zasy anao eo amin'Andriamanitra tena hoe fa vita tomboka vatsa eo am-pelantanan'Andriamanitra efa miraikitra eo am-pelantanan'Andriamanitra momba nasy anao a tsisy ninina tokony afaka tena hoe tokony hoe tsy ampitahotra nasy anao intsony any amin'ny zavatra hoe situation zay misy annasy aminao a satria Andriamanitra efa miassure ny fiainako sy ny fiainanao ka amin'ity volan'ity a dia mila zasy anao a tena hoe mitsangana tena hoe anao a dia ikasiana ny lamban'i Jesosy a amin'ny anasitranana nasy anao tady tsara fa tena hoe any Jesosy a manafaka nasy anao fijoroana vavolombelona kely foy io hoe metiko aminao a tamin'izany mbola tsy nalalazany Jesosy zany a dia tena hoe taty Maorisy tamin'ny taona 2009 jusqu'à 2014 nandeha loty dia tena hoe nietaeta tato anatiko zany satria ko fantako hoe tena hoe ratsy ny zavatra nalofako taty a ny fiainana ratsy nataoko taty tena hoe nandeha tamin'ny fiainana zao tontolo zao a za taty maty ny mamako tsy tamin'ny masoko maty ny rafozako tsy tamin'ny masoko andeha ody amin'izay a dia tena hoe ohatriny hoe tsisy ninina hoanina tsy zany vatako any Madagasikara fa tena hoe ohatriny ahoana zany hoe mafoy reny rafozana zany dia ohatriny hoe tena hoe ny olona lehibe eo amin'ny fiainanao zany no maty a dia tsisy hoe tena hoe tsisy ninina ntsony amin'ny fiainanao satria ny papako ihany koa efa maty talohan'ny andehanako taty ny rafozan-dahako koa efa maty talohan'ny andehanako taty a dia efa hoe ny olo lehibe ka dia efa hoe tsisy tsony dia tamin'ny fotoana hoe za andeha ody dia izay nietaetako voalohany hoe za rehefa tonga any Madagasikara dia tena hoe leva eo amin'ny voalohany indrindra dia tena hoe any an-tranon'Andriamanitra tena hoe etaetako dia tena hoe nanao zay tous les moyens zany mba tena hoe nitedavana zany hoe aiza ny tokony ho aleko any amin'izany hoe reva eo zany fa tena isaorako any tompo fa tena hoe tady
manatanteraka ilay izy satria izay mihitsy zany efa etaetanao ilay izy dia Andriamanitra manatanteraka fa nen'Andriamanitra nge etaetanao e vao eny fa fotsiny hoe manana faniriana ao anaty fonao dia efa misy anjely mitatitra any amin'Andriamanitra hoe ty zanako ty ohatra izao ny etaetany fony dia an'Andriamanitra indray manatanteraka ny apara rehetra amomba zany dia mino fa sady anao androany mizarana zany zany dia mino fa misy hoe aparan'Andriamanitra ihany koa anangany any anasy anao tsy mandeha irery ianao fa misy assurance ianao miaraka amin'Andriamanitra ao anatin'izy hoe fitsangananao dia aza miala ianao fa mbola misy fampahelezana oentiny ravavoryny ao anao hoe to androany zay tenenako anao hoe mahazo fahatsarany ianao androa fiadanany tompany ao aminao dia ho anao ravavoryny a fizarana makasitraka indrindra dia misehatra ary mankasitraka amin'ny manon'Andriamanitra izay mamialalana mbola fany mivelatra amin'ny fanomezam-pahasoavana amin'ny ty androan'ity nanambarany zany tantarany zany vehivavy nandeha nandritra momby folo taona izay rahavavina kisoa dia zavatra anankiray foana miverimberina tatatsaiko hoe misy ny tanjona amin'ny lohateny antifina ty dia hoe fitsanganana ianao tsara ka hitsangatsangam-poana ohatran'izao fotsiny hitsangana ao antsisy antony hoe imagine fotsiny iny vehivavy iny raha mandeha izy hoe kasika ny naman'i Jesosy nisy tanjona atao aorianany iny hoe tanjona dia hoe raha hikasika an'iny fotsiny dia ho sitrana izay ny tanjona inona ny tanjonao amin'ity androan'ity ao amin'Andriamanitra manatanjona ve ianao hoe hivelatra amin'ny ara-panahy izay foana ny teneko voalohany satria efa ambiny ianao fiainana ara-panahy ambiny ianao zavatra inona ihany koa mbola dedarinao ambiny ianao amin'ny ara-materiala ara-bola ara-pianakaviana tianao ambiny ianao amin'ny lafiny rehetrarehetra manana n'le tanjona le tanjonao moa zany dia manana n'le tena hoe etaeta hitsangana ho an'Andriamanitra hitsangana ho akany amin'Andriamanitra ary teny ty moa averimberiko eto foana satria zavatra iainako izy dia hoe ny premier recours dia Andriamanitra foana amin'ny zavatra rehetrarehetra jerehitra hoe vehivavy iny nandeha izy araka ny tenen'ny zoko teo nandeha rana ny somby folo taona ianao ve nihevitra hoe talohan'izany izy tsy nandeha nijery olona izay nakanaka amin'ny volany fotsiny tsy nandeha nijery dokotera tsy nandeha nijery an'ilay mpanao ody na ohatran'izany nandeha izy nandeha rehetrarehetra volaza nandeha izy nandany volana nandany arena nandany heriny nandeha nitady vaholana nefa tsy rava ny olana fa tamin'ny fotoana izy nahafantatra hoe andany Jesosy efa fantany hoe iny solution dia lasa izy nandeha ary inona zavatra miseho rehefa nakasika nanana ny finoana izy nanana assurance nanan'ilay tanjona ho sitrana izy dia nandeha izy nikasika ny naman'Andriamanitra iny ary sitrana izy an'izany ka takan'izany tiako lazaina aminao Andriamanitra rehefa hoe misy olana ianao misy zavatra mety lalovanao zavatra sarotra takan'inona aza ka rehefa mitodika aminazy ianao rehefa manatanjona hoe fantako hoe Andriamanitra mahavita an'izany tsy ny olombelona tsy ny namako sy ny fianakaviako fa Jesosy izy ihany no mahavita an'izany mitodika aminazy ianao ary tena hoe manana etaeta manana finoana hoe izy mahavita azy dia vitany dia mitsapanao tokoa fa tena hoe tsy very fotoana ianao mitady anazy tsy very fotoana ianao tsy very vola ianao tsy very hery ianao mitady anazy fa au contraire mbola mitombo hatrany ny herinao mbola mitombo hatrany ny finoanao mitombo hatrany ny fanantenana sy assurance anao satria fantatrao hoe na iza mety hitsangana mely anao dia Andriamanitra hijoro foana ho anao tsy savina fiainanao amin'ity androan'ity dia zavatra anankiray koa tiako lazaina amin'ity amin'izany hoe fitsanganana zany ianao moa amin'ity vola ty dia nantsoina hoe hitsangana araka ny resaka talohan'ity live ty dia moa inona dika hoe mitsangana zavatra passé inona dika hoe mitsangana dia hoe inona dika hoe mitsangana dia hoe mandidy ianao ary inona dika hoe fitsanganana zavatra présent inona dika hoe hitsangana zavatra efa futur zavatra ho avy nefa inona ny tenen'Andriamanitra androany maninona tsy niteny izy hoe ty volany ty dia volany tsy niteny izy hoe volany hoe hitsangana fa volany fitsangana zany hoe fotoananao zao ary mijoro ianao hoe hitsangana ianao tsy hoe hitsangana mahaizazanao ihany satria tsy zany n'Andriamanitra tsy zany angatan'Andriamanitra misy toriteny zany lazany pasteur inspiren'Andriamanitra moa bien évidemment nilaza izy hoe tsika isanao izy amin'ny maombela dia misy humanité misy zavatra terrestre fanatsika nefa mazanak'Andriamanitra misy divinité zany hoe misy
misy zavatra au-delà ny zavatra vitan'olombelona misy tsy afaka vitantsika resaka miaraka amin'Andriamanitra anefa zany divinité zany tsy afaka vitanao fotsiny zany amin'ny fomba fisainanao na hoe hitsangana de otrosotrosotrony ataoko tsy ianao mandidy an'izany fa rehefa ianao mijoro mitsangana raisiko ohatra i Ester anatin'ny baiboly rehefa tenenina hoe andeha hovonoana daholo ny zanaky Israela jiosy dia inona nataony Ester rehefa teny hoe ejoro hitsangana tsy nandefa hitsangana dia izay haiko ataony nandeha ataoko fa no naka fotoana izy andritra telo andro mifady ihany na nivavaka satria fantany hoe tsy adiny io fantany hoe fa tsy anady relo fa Andriamanitra no mitarika Andriamanitra no manome vahaolana Andriamanitra no manome tolotsaina anazy mba ahafahany akasika ny folo mpanjaka hoy izy ny tena Andriamanitra na folo mpanjaka azy ao am-pelantanany hainy manao zavatra rehetrarehetra tsisy fetra ka mitodika aminazy ianao mangataka vola amin'Andriamanitra izy na mety tolotsaina anao dia adresy ianao rehefa hitsangana ianao tsisy lela zay tena hoe hicontredire anao satria ianao rezan'Andriamanitra ianao le natsangany ary ianao ihany koa le anana fahasahiana andravany asan'ny maizina rehetrarehetra satria efa nomeny fahefana efa nomeny hery ianao andreo zavatra tiako ampaherezina anao dia zao na inona mety olana na ady mamay na ao n'izay zany asa fahavalo mety la miseho amin'ny fiainanao dia famitary fony zavatra ray rehefa ianao zay manana etaeta mitodika amin'Andriamanitra ka rehefa mitsangana ianao dia tsisy mety atohatra anao naizana fa le raha Jesosy mikorina ao anatinao ianao zanany ianao mahefa ny zavatra rehetra ianao matoky anazy fosiny ianao dia mandeha mandroso amin'ny fahasahiana ozy tsy fanantahotra tsy fanahosy fa fanahy mahery tsy anapaka ny zavatra rehetrarehetra ka zany no lazaiko aminao androany mahereza miatanjara mitsangana ianao ary tena mikasikana be le tokotenin'ny mpamon'Andriamanitra tamin'ny alahady milaza izy hoe prophète Élie nizoro contre 450 prophètes 450 imagineo tsy ray tsy roa tsy telo tsy folo 450 contre une personne fa satria izy nanana fahasahina na le tena hoe assurance miaraka aminazy Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia mijoro izy aringana daholo ina sa vavany rehetrarehetra fa izy tafajoro zaeneko anao androany manana fahasahina fa man'Andriamanitra mahery ianao dia hijoro ianao horava ny vavany rehetrarehetra arakasa zany fahavalo miasa amin'ny fianakavianao zany amin'ny iviny tokantranonao zany eo aniviny arabolanao zany materialinanao zany matoky fofony an'Andriamanitra ianao ary mitsangana ry lehilahy sy vehivavy mahery fefa fitaonanao iazana amin'izao fotoan'izao haleluia zay fampaherezana mety foiny avaty amiko kanefa dia fantako fa mafonja satria Andriamanitra naplaza ary fantako fa isy ampakita amin'ny fiainanao zao teny zao satria Andriamanitra fa nanomana ny fonao andray aza mpiatra ny zavoteny zany eo amin'ny fiainanao amen Haleluia makasitraka indrindra ira favorena nitondra amin'ny fizarana ao anay tena nampahery zaho nahery fa mipoa fa nahery anao tao anatin'izany dia amin'izao fotoana izao tena efa madiva hifarana ny fotoanantsika fa misy hira ray hoenontsika izay hirany rija hoe natsangan'Andriamanitra tena natsangan'Andriamanitra zasy ianao atsanga zasy ianao hitodika any aminazy atsanga zasy ianao tsy hoe hitady vahaolana amin'ny olombelona tsy hitady vahaolana amin'ny mpanao fanafody tsy hitady vahaolana hoe any amin'ny dokotera fa hiazakazaka any aminazy rehefa misy ny aretina misy ny tena hoe mila zavatra fanasitranana aretina ranofina amin'ny ara-panahy dia tena hoe izy any nomentsika sehatra voaloha satria izany Jesosy zany hoe iamiana ny lela rehetra andoali anoarika rehetra na ety atany natra ny an-danitra dia mienina amin'ny Jesosy avokoa zavatra rehetra izy ny anarana ambony indrindra ny anara zavatra rehetrarehetra ety atany dia Jesosy ny ambony indrindra ka natsanganaN'Andriamanitra zasy ianao afaka isikasika ny ramondambany any amin'ny situation izay misy amin'ny fiainana sy amin'ny fiainanao tsy mandeha irery zasy ianao fa fifavita tomboka avatsy am-pelantanany efa assuré mombana sy mombanao
sandunau Formula penuh tawef Menulutannya Nawayanau Inna matauku desonsyo Inna novel kwanawe Timbolana ita fitavanau Libetuzau Rambulan elunau Zonu faniri Kuitau kanau Nyau tunifisi Kuitau kanau Hitau kanau Nyau tukuleye Hitau kanau Anau tisifeta Hitau kanau Vamos vamos fumba pisaya kwe Ufumela na mamana Bawunya na pisaya kwe Anau vanau Setinau atau Bautama yano bisosyo Tuteri teriane fanau Itaru ni fuku Akasi dalau ni fuku Farambula belumau Somu famili Pisau kanau Yang tunifisi Pisau kanau Pisau kanau Yang sekurang Pisau kanau Anau disefete Pisau kanau Rambulan Sonu famili Pisau kanau Yang tunifisi Pisau kanau Yeah Oh Pisau kanau Yang sekurang Pisau kanau Anau disefete Pisau kanau Yang ku Yang ku I don't know.
omeko an'ila vavorelia ny famaranana fotoana amin'ny fotoana vavaka amin'ny alina vavy dia sorana n'Andriamanitra tamin'ny fanatrehany teto sy ny olona izay noentin'Andriamanitra teto dia mino koa fa hivavaka ho anao ihany koa izy mba nananao hery ahafahanao mikasika zany laman'i Jesosy zany ahafahantsika miditra ny ahoana ny fikasihana ny laman'i Jesosy mba afaka nasy anao dia menanao ny fitenenana vavorelia dia makasitraka indrindra trany amin'ny sehatra ary amin'izao fotoana izao sandrata nofinao dia ndaontsika hivavaka ary tika ihany koa raha any amin'izay misy anao any tsy hoe ianao na hivavaka fotsiny fa ny fonao mihitsy ny sokafy anaty andrainao ary raisy ihany koa izay tenao ambarana eto ho anao raha mbola mankasitraka anao any amin'ny zavatra rehetra misaotra anao satria tena antombo tsara ianao antombo tena hoe mahatalanjona mihitsy zavatra vitanao matola gaga ny zavatra vitanao dia misaotra anao satria mbola mila fafana enak eto fanatrianao mbola fanay mifandray aminao nandray ny teninao indrindrindra hoe indrindrindra zany hoe dia mivavaka aminao ankehitriny tombo dia akasana ianao ny fotoana androany satria fantatray fa raha niseho zao fotoana zao dia tsy hoe sitraponay fa nohony ianao no sitraponao ary fantaka ihany koa fa nitsaka iazy nitandreanao hoe tandroany dia mikasianao amin'ireo teninao ireo mino andada fa ianao miasa fomba mahagaga sy takatry ny saina fiaina satria ianao efa nandefa miteny ary io fo tanteranao katramin'ny farany satria ianao ny laza hoe izay zavatra nitombonao fiainana dia tanteranao katramin'ny farany dia mino fa tsara iaby izay eto androany anana ny anjara ty androany ty ary eto ihany koa dia mametraka ny tsy fiainao ampelantananao dada ok no misy lavana tsara iavaka amin'ny volazanao dia laza hoe marina makao aminao satria ianao tikamy mahery dia voavonjy aminao ary inonay fa ianao mitahiranay mandrisialy ty ianao miaro anay na mitasa fahavalo rehetra nefa ny zavatra rehetra ratsy afafiny mandrisialy ty dia tsy ambina tsapahefana anefa kosa dia fifaliana fiadanana firavoravona faritana zavatra tsara no anjarany mandrisialy ty dia mankasitraka anao satria manan'izay man'Andriamanitra tahaka anao izay miaino izay mikarakara izay mikasika izay manangana izay mampizorana itsika iaby dia mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra dada tena kasitrahanay ianao tiana ianao dada malala ary toy izy foana ny asanao fa anao izahay atao ny sitraponao fiainana tsara iaby mankasitraka anao izay dada alleluia amen alleluia dia zara telo-pahasoavana ho anao sy ho anahy sy ravavorelia satria matapitra ny fotoanantsika izay hitantsika ao amin'ny salamo 7:21 izay manao hoe endro fahasoavana sy fahalalona narakatsika amin'ny andro hitrainantsika dia toeratra Jehova andro lava isika amen aminao rery endro fahasoavana sy fahalalona naraka amin'ny andro hiatrianako dia toeratra Jehova andro lava amen. Tayo daholo tomboko.